Mati, ila vivarutena. Mati, sisi pantani. Mati, sisi paulena. Mati, sisi pitumani. Mati, elai vivarutena. Mati, sisi paulani. Mati, sisi paulena. Mati, sisi pitumani. Nipivaka nandamu. Nisausa najemani. Fahafatuza napimbaru. Uizangitanima. Maty ilay mpivarotena, manonona ny mbola tsara ho antsika rehetra ary manonona ny arahaba ihany koa amin'izao fandaharan'izao. Somary nisy fotoana tsy niteny ny mpanomponareo ary nangina mihitsy nga raha izay ny filazana azy satria maro ny asa aloha ary tsy vitany hoe maro ny asa, betsaka ihany koa ny zavatra tsy dia azo lazaina loatra amin'ny publika, ka sao sanatria tsy hoe amin'ny publika fa amin'ny noho ny fandehanan'ny raharaha zany sy ny fandaminana rehetrarehetra dia
Tsy maintsy ilaina ny mangina sy ny mahafehy-tena amin'ny fanakatonana ny vava, asa na fahendreny zany na fahadalana na ahoana fa de anjarantsika tsirairay no mitsara ny am'zany ao aoriana kely eo. Raisiko le ity ny fidiko manokana izy ity hoe maty ilay mpivarotena. Raha misy teny vahiny zay hoe métaphore raha raisina am'le hoe mpivarotena ilay hoe firenena. Zany hoe le azo adino fa le hoe firenena dia reny ny fotony. Ka raha ohatra ka miresaka hoe matetika ny mpivarotena dia tonga de mieritreritra avy hatrany tsika fa vehivavy ny mpivarotena. Anisan'ny tena niainako tao anatin'ny tapabolana zay ary tsy mamenatra miteny an'zany, ny vavaka isan'andro ary isaky ny zay tratra an'izany atao hoe firenena. Tsy avamiko izy io fa avy amina olona tena mpivavaka ary tena manompo, midera, miaina zany atao hoe finoana an' Jesosy Kristy, finoana an'Andriamanitra ilay nahary. Araka ny teneniko antsika eto foana hoe samy manana ny finoana tsika, fa ny finoana iraisantsika de hoe misy ilay nahary an'izao tontolo zao. Ka zay fiantsoanareo azy na fiantsoan'ny hafa azy tsy maninona. Tao anatin'ny tapabolana zay de zany. Ary tsy reraka ity olona mivavaka no mangataka famelan-keloka fao be ho an'le firenena. Tsy reraka ity olon-dehibe mivavaka, mitalao, iaino ny latsa-dranomasy mihitsy, mangataka fangataham-pitahina amin'Andriamanitra. Tsy mifanalavitra am'ty tony ny hira ny besa moa angambany izy ity raha tsy diso aho hoe maty ilay mpivarotena. Omeo azy ny lanitra hozy izy. Tena hoe mangataka ary tena hoe omeo azy re. Tsy voatery zay le fiteniny azy fa zay no nangalako an'io eroa hoe omeo azy re ny lanitra. Omeo anay malagasy re ny lanitra. Fa ampy zay ny afo be. Ao anatin'izany vavaka zany ianao de tena mahatsapa anao hoe mihaino an'izany hira zany ianao mahatsapa hoe omeo azy re ny lanitra. Inona moa no tiany nizaka tiana tenenina am'zany? Inona moa no tian'le malagasy tenenina am'zany hoe mifona re zay tompo, mivaly re zay tompo. Inona re tompo ny fahadisoanay de mendrika an'izao fijaliana zao zay e. Toa tsy hijanona le izy fa mitohy foana tompo. Omeo anay re ny lanitra fa ampy zay afo be zay. Zany hoe toa maniry fahafatesana. Toa maniry ny ho faty. Tsy afenina. Maro ny malagasy no mamoy fo
Maro ny malagasy ny mamoy fo, ary eo ny tena hoe, ary ny tena marina raha ny ankabeazan'ny malagasy dia mamoy fo. Amin'ny alalan'le fitenenana hoe tsy afa-manoatra e. Atody miady amam-bato e. Atao ahoana fa zao ngamba isika ngamba voaozona e. Tonga any amin'le tenin'ny Njakatiana, tonga any amin'ny tenin'ny Besa, tonga any amin'ny tenin'le Tononkira, tonga any amin'ny tenin'le Vavaka hoe toa maniry fahafatesana, toa maniry toa misoratsoratra fifonana. Fa inona re tompony nanjoa ny fahadisoanay no de mizaka n'izao zioga zao izahay. Omeo anay re tompony lanitra fa ampy izay afo be zay. Omaly a, totosa Soamatsara, ary tena nafinaritra, tena misaotra betsaka mihitsy amin'ireo tonga avy lavitra ho an'izay rehetra tonga tamin'ilay fifampiarabana moa zany natao le izy, ohatrany hoe fiarahana milanona, manao lanonana zany tsotsotra, saminy hoe namana mivelatra ho an'ny daholobe moa le izy, tamin'le BBQ party zany, le hena nofokena amin'ny tapevanina raha zay no tianareo. Tena misy avy lavitra tonga, misy olona avy any Danemarka tonga tao, misy olona avy any Bruxelles, misy olona avy any Allemagne tonga tao, ny avy aty Frantsa moa tsy lazaina intsony tonga teo. Tena tsy afenina fa tena mahatsapa hoe tianareo, asa na izany tianareo na le zavatra ataoko na le zavatra entiko, zaraina ifampizaraina amintsika eto, fa natao hiaonana ifampifaliana, ifankafantarana bebe kokoa ilay fotoana omaly. Vorolanina ny tavoahangy, ao no misy alcool, ao no tsy misy alcool. Vorolanina ny sakafo, tao ny matavy, tao ny manifinify, tao ny mahi, nisy ny karazany, tao ny vorona, tao ny kanakana, tao ny tsisy ny anahana tao, fa de voky mibata-kivy daholo sy hafaliana nody. Fa sangindrisy, raha andeha ifankafantatra, ifankalala bebe kokoa, anisy ambiance. Inona moa va tsy reto tanora mifankahita, de ny hirahira sy ny fandizana sy ny fimamona ny zava-dehibe. Tsia, tsy zany ny zavatra nitranga tao. Tsy lany ny whisky, na de tsy betsaka ary, tsy lany ny divay, na de tsy betsaka ary, tsy lany ihany koa ny jus, na de tsy maro ary, fa tamin'ny antonony, samy nanajatena tamin'ny fomba fisotro mihaja. Reto vahiny, reto rahalahy, reto anabavy tonga nanatrika, sangindrisy ho aho. Raha tokony hoe andihy sy tsinjaka na hira hanao karaoke no atao, tsy karaoke zalahy, no tafiditra ihany ny resaka Madagasikara, lasa centre teo ampovoan'ny latabatra, teo ampovoan'ny adevitra, teo ampovoan'ny resaka, teo amin'ny fampiresahany ilay mpivarotena.
ilay firenena amidy. Izay le indrisy. Tafiditra teo ambony latabatra le izy. Ary tsy napozina nidirany tonga de tamy avany. Mibahana sehatra anankiray ary lasa ady hevitra. Tsy hoe tsy nampanankarena le ady hevitra. Fa tsy ordre du jour mihitsy no hoe hiady hevitra momba an'i Madagasikara. Non. Tsy hiady hevitra mihitsy no hoe tsy tao anatin'ny lahadinika na ny fandaharam-potoana. Ny hoe ndi resaka an'ity Madagasikara. Ny zavatra nitovizana tao rehefa natao banky tokana dia mifanjohy ary mifandray amin'ny tononkirany besa na tononkirany Njakatiana iray hoe maty ilay firenena, maty ilay mpivarotena. Satria rehefa tena ataonao ny fandiniana, ngedabe sy dinianao tsy mila mikrôskôpy akory, dia feno mpivarotena amin'ny sehatra rehetrarehetra, amina farany ambany indrindra hatrany amin'ny farany tapony indrindra io firenena io. Feno mpivarotena. Ary ny tena zava-doza dia zao, ireto izy tao mitafony lamba tsara, ireto izy tao mitafony akanjo luxe de luxe, ireto izy tao mba mikravaty karaha olombelona, ireto izy karaha matete madio lamba amin'ny fiara tsy azo ampitahina amin'ny hafa. Fa rehefa dinihana tsy mila mikrôskôpy ka hivaky toy ny grave noho ireny mpivarotena eny Tsaralalàna. Ka iza zany ny riana ho faty ao anatin'le tononkira? Tsy ny Malagasy. Ino tsara? Tsy ny Malagasy fa ny mpivarotena. Ilay mpivarotena teny Tsaralalàna izay voaterana fiainana ary hiaran'ny fijaliana rehetrarehetra voatombotomboka. Io tsy misy rehefa lava ny eny anina na fohy ny eny anina, fa zay miditra ao de basy, de kena ny vola. Kanka mijery mitazana hoe ome ho azy ireny ny lanitra fa mafy loatra ny afo be ny ainana. Fa ato amin'ny ankilany, ilay mpivarotena an-tsitrapo mahita fafinaretana ao anatin'le fivarotan-tena, mahita harena ao anatin'ilay fivarotan-tena, mahita fampijaliana ny hafa ao anatin'ilay fivarotan-tena, mahita n'ity atsangatsy amanorana rehetra ity anabakana ny Malagasy ao anatin'ilay fivarotana an'ilay firenena. Ity karazany faharoa ity no mifandrify tanteraka amin'ilay tononkira hoe omeo azy ny afo be fa omeo anay ny lanitra ry Andriamanitra andrianana ary. Izay le zavatra miseho ary tena hoe manahirana, tena de manahirana mihitsy satria raha tsy mandinika ianao amin'le fiainana sy ny zavatra mitranga amin'le firenena dia very tanteraka ianao. Ary zay mahatonga an'le hoe maningana ndraiky a fleury satria ny azy zavatra hafa foana no teneniny, ary zavatra hafa foana no lazainy aminao, ino tsara, omeo azy ireny lanitra fa mafy be loatra ny afo be zay. Fa raha ny tena tononkira irian'ny Malagasy dia hoe omeo azy ny afo be ary omeo anay ny lanitra. Enoy.
Avoid quando li hai. Avoid quando li hai. Cambia. Sawa. Avoid quando li hai. Sei sucio. Avoid quando li hai. Cambia. Sawa. Avoid quando li hai. Avoid quando li hai. Cambia. Sawa. Avoid quando li hai. Avoid quando li hai. Cambia. Sawa. Intia. Bintulay. Tuantanalo. Bifiadaku. Yandiauyait. Rufani now he said, Baniku, Hitira, Hituru, Twantana, no, Bifyan, Datu, Tuku, Yandiauyait, Rufani now he said, Baniku. Avoid quando li hai. Sei sucio. Avoid quando li hai. Cambia. Sawa. Avoid quando li hai. Avoid quando li hai. Cambia. Sawa. Dai subito. Si bifiainaku. Utuiri fana. Tita veluna. Rudoficure. Reufichiasa. Tumpuambita. Watana no. Avoid quando li hai. Sei sucio. Avoid quando li hai. Cambia. Sawa. Avoid quando li hai. Avoid quando li hai. Cambia. Sawa. Avoid quando li hai. Sei sucio. Avoid quando li hai. Cambia. Sawa. Avoid quando li hai. Avoid quando li hai. Cambia. Sawa. Avoid quando li hai. Avoid quando li hai. Cambia. Sawa. Avoid quando li hai. Avoid quando li hai. Cambia. Sawa. Hoe izany no tokony hoe ao anatin'ny toe-tsaintsika rehetra zany hoe afoky anao ny haiko ka ampiasao aho. Na misehatra inona na misehatra inona hoe afoky anao ny haiko ka ampiasao aho. Ohatran'ny tena tsy afenoko anareo nefa raha ohatra ianao hoe tsy fantatra aloha nareo
Ho an'ny olona zatra mizara zany, ho an'ny olona zatra manome, dia normal be aminy zany hoe mahafoy zavatra maromaro. Ndao ataontsika hoe tsy niaina aloha zany, fa mahafoy zavatra maromaro ohatra hoe fotoana. Afoky anao ny fotoana koa fa ampiasao ao. Afoky anao ny tahotra fa ampiasao ao. Zao lazaiko anareo. Mety misy mieritreritra hoe manao an'ity zavatra ity de moramora. Tsia tompoko, tsia. Mandeha menace any amin'ny fianakaviana, mandeha fitorinana amin'ny tribonaly, ary ny fitorinana amin'ny tribonaly de misy pénal mihitsy. Misy hatramin'ny mise en examen tompoko. Misy hatramin'ny menace hatramin'ny ho avy ny fotoana ilazana an'izany. Tsy azonareo eritreretina. Tsy indray mandeha na in-droa ny vady aman-janako. Na in-telo na in-efatra miangavy hoe hajanony ndray io. Hajanony ndray io. Ty zavatra taritako ny sainareo, misy karazany roa ny olona maty. Maty fotsiny am'izao. Io maty fotsiny am'izao misy karazany roa koa. Tao maty normal, tao matin'aretina. Rehefa anontaniana jerena, natsonin'iray ody any aminy de jerena ny tantaran'ireny olona ireny. Inona mba adidy vitany tety ambony tany? Tsy misy. Eo ny idirantsika amin'le kategoria faharoa. Matoa ianao velona am'tony tany tony, nalefa tam'tony tany tony, de tsy hitsinjo afa-tsy ny hoe ianao irery ihany. Fa mijery any, na tsy mieritreritra arô hoe misy zao lanitra zao, misy zao paradisy zao. Fa rehefa mba mahatsapa ianao hoe misy zavatra tokony mba zaraina aty amiko, misy zavatra azoko zaraina ho an'ny fiarahamonina, misy zavatra azoko omena, misy anjara biriko azoko entina ao anatin'ny fanatsarana ny tontolo iainana, ny tontolon'ny izao tontolo izao, ny mpiara-belona amiko, ny malagasy miaraka amiko. Na tsisy soratra amin'ny tantara ary, de mizara ianao. Tena lazaiko anareo ilay barbecue maly zao tena sadaika hatrany. Satria nasiana participation symbolique le izy. Fa ny zavatra rehetra volonté. De reto olona mbola mitondra le izy. De efa menatra ianao. Satria tsy zatra mandray. Zatra mizara. De manolotra an'le participation le olona discrètement. De menatra ianao. Eny misaotra. Tsy voatery anela. Menatra ianao tsy zatra mandray. Zay madame Jerosa am'le tsy zatra mandray. Kanefa zao koa nefa misy lasa aretina ihany koa le zatra mizara. Mahita olona akaiko. Tena tia nizaraina daholo am'le générosité. Je ne dirais pas maladive, mais la personne, elle veut à tout prix participer de par sa gentillesse, sa générosité, tout.
fa ianao lasa zeny ianao satria ianao anatin'le kategoria zatra mizara ihany koa kanefa à partir d'un certain moment tsy maharaka le moyen eo ianao manao appel am'izay hoe re olona e tsy vitan'ny sangisaingana na vitan'ny hoe bravo na vitan'ny hoe tandremony tension araka loatra ty zavatra ty mbola enjana noho izany no eo ambadika eo afoky anao ny fotoanako afoky anao ny risikako zao vadika amy zavatra hafa mihitsy lazaiko taminareo hoe am'le 10 juillet zany hoe tam'le 10 juillet zavatra ao Madagasikara ho izy eo nilazan'izay presque 3 semaines 1 mois avant io 10 juillet io dia daty fanaovam-beloma ny ambassadrice-ny Union européenne Ramatoa Delattre Isabelle Burger azotsika ny kabary nataony tamin'ny fotoana io raha ny tokony tena izy dia nataoko édition spéciale androany fa ataoko raha tsy manono raha tsy misy ny sampona dia ho ataoko amintsika rehetra raha pitsatondro ny antony dia zao za tsy mahafantatra hoe izy aby ny nasainy tao anatin'io fanaovam-beloma fa zavatra hitako raha ny sary tonga eto am-pelantanako dia tsy tonga tao ny ministra ministry ny raharaham-bahiny malagasy ny zavatra azoko lazaina anareo dia zao betsaka ny zavatra azo iverifena hoe na ny source na ny réseau ahafahana miverifie hoe blâmer ve blâmen'ny ny collaborateurany hiérarchikany ve Ramatoa Isabelle Delattre rehefa nasorona ary nekena ny fanalana azy na ny fandroana azy tao Madagasikara est-ce qu'elle a été blâmée est-ce qu'elle a été admonestée ou corrigée n'en est pas ozy izy ary fidaramana lehibe zany non n'est pas betsaka ny source sy ny renseignement ahafahana manam-porofo sy manome fa tsy blâmer izy au contraire son travail a été apprécié ary avy am'izay lalan'izay le source sy izay réseau sy izay renseignement izay no iresahantsika en même temps no hoe ahoana koa tsara itosolony Ramatoa Isabelle Delattre Burger Andriamatoa Roland Kodia teto no navoakatsika efa ela raha volana sy tapan'izay hoe belge le rangahy Fritz Labera nanaovantsika azy ny kody satria tsika tsy manana droit tamin'izany andro any divulgué no ny antony maro samihafa hoe ity ny anarany ary izy miasa amin'izao fotoan'izao fa azo verifieny zany teto amin'ity fandarany ity no namoahantsika ny hoe Fritz Labera tamoa ny teny hoe Allemagne dia nahitsiko hoe Allemagne saosisy fa tsy frity eo no fa rapitso no azavaiko aminareo hoe inona ny critère anisan'ny napetraka
nangalana n'ity Roland, ity ambassadeur ny Union européenne vaovao any Madagasikara ity. C'est belge izy zany, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Ka de zay ngamba ny androany a, marina reo mieritreritra ny teny hoe ny andao hiresaka reny. Androany a, zavatra hitako par expérience sy ny ainako tamin'ny politika de zao. Ny olona mpamadika amin'ny fanaovana politika tsy lasa lavitra. Tsy lasa lavitra. Satria androany ianao mamadika de ny olona vadianao volo, fa ny olona andehananao mieritreritra hoe ary ry olona iriny no nahatonga an'ity ohatran'izao nefa ty lasa ty amiko. Izy anteny fa tsy vadika amiko io rapitra. Zao sady resy amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina. Jerenareo tsara any amin'ny publication Andriamatoa Michel Saondramalala. Tamin'izy vao mivoaka magistrate de zao ny teniny. Rehefa nandray sy nahazo tso-drano tamin'ny Ramatoa Christine Razanamahasoa izy, ianao no reniko ary idealiko. Ianao no reniko ary idealiko. Anisan'ny napiditra ny Ramatoa Michel Saondramalala tao anatin'izany atao hoe sehatra ambony amin'ny fanaovana politika Ramatoa Christine Razanamahasoa. Tsy afaka mandahana zany Michel Saondramalala. Tsy afaka mandahana zany izy. Anisan'ny napiditra an'izany atao hoe remonala tao anatin'ny sehatra ambony amin'ny fanaovana politika Ramatoa Christine Razanamahasoa. Anisan'ny tolona teny amin'ny arabe nanao ny NTO zavatra na tamin'ny 73 député fotsiny ary Ramatoa Christine Razanamahasoa ho an'ny Andriamatoa Andry Rajoelina. Ry député Nikongo maromaro izy. Fa reo zaody daholo. Inona no tiako lazaina? Andriamatoa Andry Rajoelina. Raha izaho manokana, raha nitsefatsefaka teo ianao hoe Saondramalala Michel no filohan'ny Assemblée nationale dia nomezako ianao. Raha nitsefatsefaka teo ianao ka Michel Saondramalala no filohan'ny gouvernement dia mbola nomezako ihany koa ianao fanondroana. Tsy olona karazan'olo loatra an'izany no tokony ho filohana institution. Na inona lazaina, anisan'ny napirisika amin'ny fanapitehana Andriamatoa Christine Razanamahasoa Michel Saondramalala. Na inona lazaina, tokony ho lany ilay candidat ny Ramatoa Christine Razanamahasoa Rahalava Tany Toliara fampitehan'i Michel. Na inona lazaina, tsy misy olona vao mifaritry Fianarantsoa ao anatin'ny membre ny VPN amintsika mitenin'izao. Raha ny feo mandeha, ialako tsiny manokana. Ialako tsiny manokana satria hoe fampiadiana foko. Fa source avy any Fianarantsoa no miteny an'izany. Ialako tsiny manokana. Raha mijery sy mandinika ianao
Amintsika am'teny zao verina ny zanaky fianarana zao. Ialako tsiny manokana. Andriamatoa filoham-pirenena. Ataovy ohatran'ny BM koa Michel. Efa mba député izy io, efa podro, de aloha andalo période de test koa. Efa nirahantsika mahita iny ibe molotra. Non, azafady tokoa. Mialako tsiny Lalatina, ifonako azafady tokoa. Efa nirahantsika nahita iny Ndramatoa, Henriette Lalatina Rakotondrazafa. Tsy niodina ary tsy nanany kely intelo akory ny koa de efa iny izy iny. Ialako tsiny, ialako fondro, Andriamatoa filoha, avelao aloha Ramatoa Michel tsy verina sy réintégré ny gouvernement ahafahana malala hoe tena olona atokisana tokoa ve. Satria akaiky loatra ane le marina fa mahafinaritra anao Andriamatoa Andry Rajoelina, mahadia volana amin'ny fonao no hoe vita ny sitraponao, nipetahanao par l'intermédiaire an'ireto zanaky fianaratsoa Ramatoa Christine Razanamaso, iny mbola tantara hafa iny. Ity aisao ataovy député eo fotsiny izy aloha. Marina ny zanaky fianaratsoa, manam-pahaizana, tsy tapim-pahaizana. Alalao misehatra. Ataovy malalaka ny terrain ozy fitenenana. Jereo olodera zao mangina tsara. Voky izy de mangina. Matahotra. Tsy mahasahy miteny firy. Isaky ny miteny anao. Alefasina investigation, alefasina audit ao amin'ny ministèran'io, io ministèra amin'ny fampianarana io. Ary mba hoako zay moa le fisamborana an'ireto olona maneho ny heviny. Tena mba hoako zay. Zay. Resaka amiko nareo ny hoe ahoana reto député tonga de mifidy 100 isan-jato reto. Tsy efa nilazaiko ve nareo? Vao nanomboka hoe hanao législative de zaho hoe contre an'io. Adinonareo tanteraka fa hoe takan'ilay fireneny, takan'ilay mpivarotena io, zay le nataoko tonon'le hira teo hoe mpivarotena. Tady vola daholo le olona reo, te hanana luxe, te hanana SUV. Velao mandra-peona. Samby tahin'Andriamanitra. Ty raha tena mba tiako izy ty. Entiko ankalazana ny fetin'ny fanambadiana izay mivady 12 taona lasa zay, on s'était marié le 14 juillet exactement. Ty ary atotro an'ilay vadiko. De nihira alefako aorinan'io, nihira tamin'ny ouverture amin'ny mariagenay. Ndao ary.
queti e me quando Now I as exacto tu misa Sauciala minau Na faliau na laluau te funinau Na laiau na miau simulau sanau Kahitiau mi tuan fanau Now I can finally Taking away Kila mami kwe Tena tika jinja Lala ni fuku Yana utisosyo Siaka kanu kwa nisa Si usuluku nini Achami fali Tika sina Achami fali Kuzai mami ni fukweti Te umekona Nangawa yazi sotu tumisao Sauciala minau Na faliau na eluau Te funinau Na laiau na miau Sur Carrefour.fr ou sur l'application Carrefour. Siaka kanu kwa nisa Si usuluhu mimi Achami fali Sika sianga Achami fali Tika nawe Ena mami kwe Ena tipi jinja Lala ni fuku Voilà, c'est ce soir. Siaka kanu kwa nisa Si usuluhu mimi Achami fali Tika sianga Achami fali Siaka kanu kwa nisa Si usuluhu mimi Achami fali Tika sianga Achami fali Achami fali Tika sianga Achami fali Achami fali Tika sianga Tena hoe telo amby 50 minitra katroka mihitsy no nanaovantsika ny fandarana androany. Marihako fa ny ato amin'ny YouTube zao maromaro kokoa no ny ato amin'ny Facebook a. Dikan'izany tsy hijanona intsony ny fanaovantsika ny YouTube ka dia mametraka amin'ny veloma tompoko mandrapana sambo tahin'Andriamanitra isika rehetra.